Ny fanahy masina sy ny asany. Inona ny fanahy masina? Iza ny fanahy masina? Inona ny asany eo amin'ny fiainanao? Inona ny asany amin'ny fiangonana? Satria isika dia fiangonana. Isika rahalasana bavy tsy olona miniminy foana, fa fantatsika ny zavatra inoatsika ary ampahafantarina atsika sy ianarantsika ny zavatra inoatsika. Misy mpanompon'Andriamanitra anankiray ao anatin'ny Baiboly nilaza fa fantatro izay inoako. Teny apôstôly Paoly izany. Mila fantatro ihany koa ny zavatra inoanao, fa ianao tsy olona miniminy foana ianao. Ny fanahy masina dia tena misy, ary isika dia manana proof ny amin'ny fisian'ny fanahy masina sy amin'ny fiasan'ny fanahy masina atao anatin'ny fiangonana sy eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Ao anatin'izay proof izay ny fijoroana vavolombelona nentiny maman teo hoe nisy fibrome tany anaty kibony. Ny échographie mihitsy no nahitana ny fibrome tao anatin'ny kibony. Rehefa avy ny safo izy teny tantara tamiko fa misy aretina fibrome ao anatin'ny kibony. Tendao izy mba etsika mambavaka zany. Teny fandray tanana izahay tondra mambavaka sy nandidiny aretina mba hiala ary nanonona fanasitranana, fa tsy mbola nisy fahatsapana tao anatin'ilay vavaka. Rehefa nisy an'izay ny fotoam-bavaka natao tamin'ny toerana anankiray tamin'izany fotoana izany, voalohany aloha efa mahafantatra fa misy an'izany any anaty kibony, fa tsy faminaniana mihitsy no nahafantarako azy fa izy ny tantara tamiko. Tsy fantatra mola izy dia tononona somba misy an'izany any anatin'ny olona any, dia mba tononona anjavona maika fa fantatra ohatra izany, dia tsy fantatro na misy manana aretina mitovy amin'izany tao anatin'ny mpino, fa eo amin'ny alitara noho ny amin'ny kahany manokana dia anisan'ny tsy maintsy nataoko ny namotsitra teny mba hanjavona ny aretina any anatin'ny olona any ao anatin'izany izy. Tena raisiny tsara mihitsy ny teny, tena entanana izy. Iny tanana iny tsy fanahy masina, fa iny tanana iny efa herin'Andriamanitra. Efa herin'Andriamanitra. Inona nala ny zavatra tany anatin'ny kibony tany, tonga dia nino avy hatrany zany izy hoe niala ny aretina, natao ny échographie tsy tao intsony ny aretina. Tena misy ny fanahy masina, ary izay no ianarantsika mazava momba an'izay fanahy masina izay. Ao amin'ny Jaonina 4:10-11 dia milaza hoe ary izaho angataka amin'ny ray, ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba hoe ho aminareo mandrakizay. Amin'io mpananatra io misy kintana na hoe astérix, dia misy dikany ery ambanan'ny pejy. Amin'ny teny grika ny dikan'ilay mpananatra dia ray, roa, telo, efatra. Inona daholo ny dikany ao? Mba jerena kely
nareo koa efa zatra l'écran dia maro ny tsy manokatra baiboly mba jereo amin'ilay baibolinao zay ny mahita dia mba miteny mafy fotsiny mafy eo amin'ilay mpananatra eo tokony isy na hoe numéro na hoe astérix na hoe égal ina le izy ao taovy mafy taovy manomboka voalohany mafy isa roa telo paracleto ray zay panampy roa zay papayery solvavy ao zay ry pasteur azadiny tsony eo mandrakizay ny asa fatao isanandro tsy tokony adiny zay ao izao angataka amin'ny ray ary izy anome anareo mpananatra hafa mba hoe ho aminareo mandrakizay tsy izy io mpananatra io fa ny fanamasina elohy tsara raha laselabavy i Jesosy no mpamonjy atsika izy namonjy atsika nanala atsika tany amin'izao tontolo izao namindra atsika toerana dia mahatonga atsika ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy namonjy atsika mihitsy no nilaza no niteny hoe isy zavatra omeko anareo rehefa iza miala ety an-tany akarina ho any an-danitra dikan'izany raha izy tena nilay namonjy atsika no nilaza hoe omeko anareo io dia tsy mety raha tsy manana n'io zavatra io isika satria tsy ampy ny fananatsika any Jesosy ihany fa mila omeny an'io zavatra io isika zay vao mety ny fiainatsika miaraka amin'Andriamanitra tsy ny zavatra omeny atsika izany fa ny fanahy masina antsoina amin'ny teny vazaha hoe Saint-Esprit na hoe Esprit Saint Saint-Esprit fanahy masina tsy maintsy zany ny filanany fanahy masina tsy safidy aleo za mba anana za tsy tiako ny fanahy masina fa tsy maintsy satria na izy tenany azy i Jesosy tenany dia tsy maintsy nomena ny fanahy masina tamin'izy tety ambonin'ny tany ny mpanompony rehetra dia tsy maintsy nomena ny fanahy masina tamin'ny zareo tety ambonin'ny tany izay rehetra anara-dia an' Jesosy na mandray an' Jesosy niza rehefa nandray an' Jesosy dia tsy maintsy ny fananany ny fanahy masina tsy maintsy avereny hoe tsy maintsy rehefa nandray an' Jesosy ny olona ny etaeta tokony ananany voalohany dia ny andray ny fanahy masina enoy tsara fa samihafa ny nandray an' Jesosy sy ny nandray ny fanahy masina no raisinao Jesosy fa raisinao amin'ny fotoana hafa indray ny fanahy masina ny etaetanao no mahatonga anao omena Andriamanitra ny fanahy masina. Ny fanahy masina dia angatahana atao inona hoe angatahana ny fanahy masina atao inona tsara izy raha tsy manana fahaterena ny ananana ho azy ianao dia tsy mahazo an'izay ianao fa angatahana le izy hoy Jesosy hoe dondona mangataha dia omena ianareo mitadiava dia ahita ianareo dondona dia ovoana ianareo raha ianareo zay ratsy aza ozy malala manome zavatsoa ho an'ny zanakareo maika fa ny rainareo zay any an-danitra ozy hoe tsy hanome anareo ny fanahy masina ho an'izay mangataka izany noho izany ny fanahy masina dia angatahana tadiavina dondomina tsy voatery hoe voanangataka ianao dia nahazo ianao tsy afaka ianao tsy voatery hoe hiteny Andriamanitra araka ny teninao hoe mangatah dia omenareo meo anany fanahy masina miandry azy ao fa tsy voatery azonao iao eo fa zay le hoe mila manana fahaterena mihitsy ianao ny amin'ny fanahy masina lazao kely amin'eo akaikinao tsy mety raha tsy manana ny fanahy masina ianao dia ozy hoe
Izao izy angataka amin'ny ray ary izy anome anareo mpananatra mba ho eo aminareo mandrakizay. Inona le dikan'le mpananatra teo? Parakleto, tsy idirantsika iny fa le teny gasy mazavitra iny idirantsika mpanampy. Avereo ne mpanampy. Ny fanahy masina zany dia maninona izy? Mpanampy. Manampy anao amin'ny fiainanao isan'andro isan'andro, amin'ny fiarahanao amin'Andriamanitra, amin'ny fanompona ao an'Andriamanitra, ny fanahy masina. Zay ny asan'ny fanahy masina. Averiko iverena kely ilay fampianarana omaly tamin'ny sika mbola tsy nanaraka an Jesosy, mbola tsy linany amin Jesosy, mbola tsy nanompo an Jesosy dia nianaratsika tamin'izay fotoan'izay jentilisa, mpanota, olon'izao tontolo izao. Ny fanahy masina namangy ny fotsika na tonga antsika hitodika tamin'Andriamanitra. Wow! Izy zany no nikasikasika ny fonao, namangivangy ny fonao, nanaitaitra ny fonao, nanokatsokatra ny fonao, na tonga anao lina andeha hitodika amin'Andriamanitra. Izy iny. Iza tsara hoe ny azafady? Izy iny. Izy iny. Ny fanahy masina iny. Tsy hoe nahazo ny fanahy masina ianao tamin'iny, fa nataon'inona? Novangina ianao, nokasina ianao, voakasika ny fonao, voavangy ny fonao, lasa resy lahatra ianao, noreseny lahatra ianao. Dia izay no nahatonga anao nanana etaeta, za ho any am-piangonana, za andeha hivavaka. Dia tonga any anatin'ny sainao hatramin'ny toerana hivavahanao. Dia tonga ianao ao anaty fiangonana. Ianao tsy hoe nandray ny fanahy masina, fa nataony fanahy masina iny novangiany fanahy masina. Dia rehefa tonga tao anaty fiangonana ianao, nandray an Jesosy amin'izay. Nandray an Jesosy. Ny fandraisana an Jesosy indray fanapahan-kevitra. Ianao mihitsy ny manapa-kevitra. Possible ny olona nikasiny ny fanahy masina dia tonga ty anatin'ny fiangonana fa izy tsy mandray an Jesosy. Fa ny zavatra ilainy izy mila mahita vady, izy mila miala amin'io blocage na tsato-panambadiana io, izy mila miteraka, mila mahazanaka, mila mamokatra ny tranjanana, mila sitrana amin'ny aretina, mila mandeha ny varotrany, mila afaka amin'ny trosa izy. Reo olan'ireo, reo no asongadiny rehefa tonga ao anaty fiangonana izy. Ilainy zany, fa tsy zany no laharam-pahamehany. Rehefa nivanginy ny fanahy masina ianao, rehefa nikasiny ny fanahy masina ianao, ka tonga ty anaty fiangonana, ny ataonao voalohany dia manokatra ny fonao mandray an Jesosy Kristy ao anatinao mba ho vonjena ianao. Zany hoe miditra ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao, ho isan'ny olon'Andriamanitra ianao, ao anatin'ny valan'Andriamanitra ianao. Toy izay Andriamanitra ty zanako ty very fa hita indray, maty fa velona indray. Dia manomboka eo na ondry andrasana ny anaranao manomboka eo. Inona hoe ny anaranao? Ondry andrasana. Ary io pastera io manana fahefana eo amin'ny fiainanao satria tonga mpiandry ondry izy. Enao ondry, izy mpiandry. Gardien fanahanao izy. Zay ny ahafahany manana fahefana manitsy anao, mamana anao, mitahanao, mikarakara anao. Halleluja! Miteny izay tsy mety eo amin'ny fiainanao satria ao anatina vala fianasan'ondry ianao dia misy responsable ianao. Avance papa. Misy inona hoe ianao azafady? Lazao ny namanao rehefa tonga ao amin'ny Jesosy ianao dia misy responsable ianao. Iza ny responsable? Tsy azo nareo. Misaotra. Tiako nareo teny amin'izay fantatra hoe azo na tsy azo lesy. Iza ny responsable? Anao manomboka eo. Ray aman-dreny ny ara-panahy. Zay. Le mpanompon'Andriamanitra, le mpiandry ondry no responsable aminao. Responsable va tsy responsabilité satria misy mampifangaro an'izany. Responsabilité andraikitra, responsable tompon'andraikitra. Manana tompon'andraikitra ianao. Tsy mandeha dia ho azona ny fiainanao. Ianao teo nandeha tsy misy pifey. C'est que j'aime. Mandeha amin'izay tianao atao, amin'izay tianao ale, fa navotan'Andriamanitra ianao dia nateriny eo amina mpiandry anankiray ho karakaraina, ho valavalana ao
anatina fety anankiray ambara-patongana ho any amin'ny any an-danitra. Dia ny fanamasina ny miasa eo amin'ny fiainanao, mikarakara anao ambara-pahatonganao ho any amin'ny Jesosy izay namonjy anao. Manana direction mazava tsara isika dia ho any amin'izay misy amin'ny Jesosy Kristy. Fa eto ambonin'ny tany ianao tsy avela nopotsika itsony na ho raraka itsony, fa ny fanamasina natao hanampy anao amin'ny fiainanao isanandro. Misy zavatra iray zany ao anatin'ny olona nanray an'i Jesosy, tsy inona zany fa ny fanahy masina. Ankoatran'io mpiandro io izay mitory teny, izay mampianatra, izay mpiandraikitra manokana eo amin'ny fiainanao, dia manana fananana anankiray ianao izay tsy hananan'izao tontolo izao. Inona le izy? Fanamasina. Kanefa tsy afaka handray an'izay ianao raha tsy mangetaheta amin'izay. Azo raisina ny fanahy masina. Ny apôstôly Paoly dia nanontany an'ireo olona tao Efesosy. Rehefa nifanena tamin'ireo olona tao Efesosy izy, nisy mpanompo Andriamanitra anankiray nitory teny tamin'ireo olona ireo, dia nandray an'i Jesosy ireo olona ireo. Nandray an'izy azavady lasa pino izy, mpanaradia an'i Jesosy. Dia nifanena tamin'ny apôstôly Paoly ry zareo. Dia zao ny fanontaniana napetraky ny apôstôly Paoly: efa noraisinareo va ny fanahy masina fony vao mino ianareo? Dikan'izany rehefa mino an'i Jesosy ny olona dia mila maninona amin'izay? Mandray ny fanahy masina. Ary teo ny nararaka atsika. Marobe no nino fa tsy nandray ny fanahy masina, fa nino fotsiny izy dia ampy azy zay. Manana an'i Jesosy izy, ampy azy. Raha lasy anabavy ny évangélisation na ny fitoriana filazantsara dia mijanona amin'izay niveau 1 zay. Hoe raiso Jesosy ho tombo sy mpamonjy ny fiainanao dia hovonjeny ianao. Zay ny atao évangélisation. Fa tsy ampy zay, fa ny olona mitona olona amin'ny Jesosy no mijanona amin'izay. Fa rehefa tonga ty anaty fiangonana ianao, i pasteur indray mampahafantatra anao fa mila mandray ny fanahy masina ianao rehefa nino amin'ny Jesosy. Satria io no mpanampy anao. Mpanampy anao andro amanalina 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ao anatina 12 mois de l'année, ao anatin'ny ireo herinandro efatra amin'ny 50 ao anatin'ny taona, ireo 580 sy 300 andro ao anatin'ny 12 volana. Eo ny fanahy masina manampy anao. Tsy maintsy ranabavy ny priorité anao rehefa nandray an'i Jesosy dia ny mangetaheta an'izany fanahy masina zany. Raha malala ny priorité eo amin'ny fiainanao rehefa nandray an'i Jesosy dia zany hetaheta ny fanahy masina izany. Enao tonga eto androany io zany mila mangetaheta ny fanahy masina enao. Enao zany tsy tokony ireo olona tsy tokony ilay olona tsy taitra intsony. Tanao tonga am-piangonana tsy taitra, poteau, tsatokazo, statut, fa mila olona taitaitra. Misy zavatra mampangetaheta azy, misy zavatra mahaliana azy. Hitanao mitsy hoe vehivavy mangetaheta io, lehilahy mangetaheta io. Maninona hoe ny olona mangetaheta zany raha lasy anabavy tsy mahatombona. Mihetsiketsika ny tongony, mihetsiketsika ny tanana. Raha fasika zany ny diavinao dia feno ny dia tongotra ao ny manodidina eo. Zany ny olona mangetaheta. Raha misy zavatra tiana ho atao, enao tsy majanona amin'ny toerana anankiray, miala tsiny. Raha poritra te hipepenao tsy manao ohatr'izao, io ny ataonao. Satria misy zavatra tiana ho atao. Raha nony ianao tsy manao ohatr'izao, nona zany. Mosary za zany. Rehefa misy zavatra tiana ho atongavana, enao tsy mahajoro zany. Matoa poto enao tonga eto, tsy mbola misy etaetenao io. Matoa tsatokazo enao tonga eto, tsy mbola mangetaheta io. Zany no mahatonga anao eo am-pitoerana eo, ny tongotra ao tsy mahajanona. Io ny ataon'ny tongotra ao. Misy amin'ny tongotra reo manao ohatr'izany, manao ohatr'izao. Tananao manao ohatr'izao, lohanao manao ohatr'izao. Misy zavatra ohatra ny tianao atongavana izay dia ny fanahy masina koa manomboka manao ohatr'izao any an-danitra any. Te hidina, te hilatsaka, te hirotsaka, te hilatsaka, te hirotsaka. Mifanena amin'izay ny ty sy ny manina. Ny ty